dia mbola ampifaliana tanteraka indray ry havana no iarahako aminao amin'ny alalan'izao fifandraisan-davitra izao, ary azahoako mandrakariva mbola mizara ny fahasoavan'Andriamanitra aminao sy ny ankonanao. Androany dia hijery ny alehiben'izany atao hoe teny fikasan'Andriamanitra izany tsika. Maro ny teny fikasana voalaza ao anatin'ny tenin'Andriamanitra, ary andray ohatra anankiray amin'izany tsika ahitantsika mihitsy zany hoe rehefa miteny ny vavan'Andriamanitra, izany teny fikasan'Andriamanitra zany tsy maintsy tanteraka aminao zany, ary dia asehony aminao araka izany tokoa ny alehibean'ny fahasoavany sy ny fitiavany. Raiso ny fanahy masina. Ao amin'ny Isaia 5:10 ka ny 10 sy ny 1:10 zany no tenin'Andriamanitra izay horaisintsika ao anatin'izany. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa toy ny ranonorana sy ny oram-panala milatsaka avy any an-danitra ka tsy miverina any raha tsy efa nahavotony tany ka nampaniry sy nampavokatra azy mba hahatonga voan'ny mpamafy sy hanina ho an'ny mpihinana, dia tahaka izany ny teniko izay alokin'ny vavako. Tsy hiverina amiko foana izy raha tsy efa natanteraka izay sitrako sy ambinina amin'izay ampandehaniko azy hoy Jehova. Amen. Ndray andro ry havana dia tonga tany amiko ity pastera anankiray. Somary nalaina dia nalaina ny eona taminy, satria hatry amin'izay dia rehefa mihaona amiko io olona io dia nitaona foana hoe ifindra fiangonana zany foana ho any aminy zany, satria any amin'ny any hony no misy ny famonjena, any amin'ny any hony no misy an'i Jesosy, fa tsy misy akoatra ny any aminy. Tena nandodona tao an-tranonay ary izy tany Soavim-bahoaka ndray andro izay. Dia ahoana ho azy, afaka mba miresaka kely aminao ve aho izy? Tena mialatsiny aho fa sahirana be mihitsy ny azo fa misy zavatra tena mbola tsy maintsy ataoko, fa tsy haiko raha afaka hoe amin'ny manaraka dia mifanao fotoantsika sy ianao. Tsy nandainga satria tena nisy zavatra tokoa nanahirana ahy, fa satroko aza nisy an'izay mba ahafahako niteny taminy hoe tena tsy te hiona amin'ny tokotrany aho. Tena azafady hozy izy raha mba mety hozy izy, fa tena zava-dehibe, tena mafy dia mafy ny zavatra antony ionako aminao izy. Inona nefa no ary zany? Dia nampandrosoka izy zany. Manana olana be hozy izy, fa ianao izy no antenaiko mba hanampy ahy amin'izany aman'izany olana misy eo amiko izany. Tsaroako manko hozy izy nisy fotoantsika sy ianao niresaka hozy izy, dia nijoro vavolombelona ianao hozy izy nitantara fa ianao rehefa manana olana dia manontany an'Andriamanitra, manontany an'i Jesosy ianao, dia izy no manome anao ny vahaolana hoe zao ary ny atao na zao ary ny atao. Fa amin'izao fotoana izao izy dia tena mila an'izany ahako, mila an'izany vahaolana avy amin'Andriamanitra izany aho izy, raha mba mety ianao. Fa inona ho any ny olana mahazo anao? Zaho izy amin'izao fotoana izao dia tsy hanasa, ary ao anatin'izany zahako tsy miasa izany hozy izy dia sady marary ny vadiko. Za tonga aty aminao izao izy tsy afeniko anao fa avy any amin'ny 67 hectara no nandeha tongotra nakaty Soavim-bahoaka, fa tsy manam-bola na ariary ary efa 2 andro izay efa tena tsisy sakafo tao an-trano. Dia tao anatin'izay hozy izy dia laha nieritreritra hoe tena tsy maintsy eo amin'ny hiala ihany, fa izy izao no mba mety afaka hanampy ahy. Tamin'izany moa dia mbola tsy pasteur fa dia mpanompon'Andriamanitra tsotra fotsiny.
Etsan-daniny ozy izy dia marariko ny vadiko ary efa ambolana vitsivitsy izy zay narary izy dia marary mafy dia farany nentina tany amin'ny hôpitaly nefany tsy fantatra hoe inona ny tena mahazo azy fa miakatra be ny hafanany dia avy eo dia tsy mahatsiaro tena dia avy eo dia verina indray dia misy zavatra mandehandeha ao amin'ny kibony dia nataony dokotera daholo ny analizy sy ny rehetrarehetra ozy izy fa tsy hita mihitsy izay mahazo azy. Andramana ny traitement anankiray dia tsisy fiovana dia novain'ny dokotera traitement hafa indray dia tsisy fiovana dia ohatr'izany foana mandrakizao atsika miteny izao izy dia mbola any amin'ny hôpitaly any izy izao dia ny farany izy dia izao izany efa ny ao anatin'izany rehetrarehetra izany dia tena hoe efa tsy mivavaka any amin'ilay fiangonana ilay nisy anatany lotsony ny antony izy dia tena ny zavatra izany izy tena ohatran'ny hoe nisy zavatra nafeniny zavatra tsy marina be dia be izy nafenina anay dia taty aoriana izy dia nipotra daholo ny marina dia izay izy nieritreritra hoe tena fivavahana marina io tena ohatran'izao io kanja ilay izy zany nisy zavatra tsy fahamarinana be dia be izy nafenina anay dia tsy zarero izy niala fa tena olona betsabetsaka izay izy tsy niala tao daholo satria nahita ny zavatra tsy mety ny zavatra marina tao anatin'ilay izy dia dia sady nalahelo moa zany dia nampahery azy fa afak'izay zao raha aloha ny vahaolana azoko atolotra anao dia tsisy afa-tsy izao ihany andao any tany ny hevitr'Andriamanitra ny amin'ny fiainanao amin'izany olana mahazo anao izany. Tena izay mihitsy ny atongavako teo izy hoe tena te-anontany ny hevitr'Andriamanitra ahoana ny ivony sitrapony amiko amin'izao fotoana izao fa tena kivy aho izy. Dia niara-ny vavaka teo izay izy vita izany dia ny fanome fotoana izay hoe anontany amantatra izany hoe ahoana ary ny valim-bavaka inarany sitrapon'Andriamanitra. Izay vola kely taty amiko no nomeko azy izany dia mba hividianany sakafo mba ahafahany ataony frais mivezivezy koa. Noho ny afaka 3 andro dia verina tany amiko izy. Izao afa ny zavatra naseho an'Andriamanitra anahy tao anatin'izay. Teneniko azy momba ny asanao dia aza matahotra ianao fa hitondranao eo amin'ny loharam-bola hono Jesosy. Loharam-bola izay tsy fantatrao. Faharoa momba ny aretin'ny vadinao dia nahita fanaratsy anankitelo nivoaka avy tao aminy ahako. Tsy fantatro izay dikan'izany fa raha mety ianao izany dia izao andeha ho any aminy tsika na terapitsy any aza mila anaovana asa izy fametrahan-tanana fandrahoana devoly fa asan'ny devoly ony io mahazo azy io. Ary ny fahatelo farany nambaran'ny tompo dia izao momba ny fiainam-panahinao. Jesosy hono nefa niantso sy nividy anao ka maherezy ianao fa ho avy ny andro anankiray raha tsy reraka ianao dia izy mihitsy no amiana anao sy hitsenanao eo amin'ny vavahadin'ny lanitra. Na ianao an'izay raha namana dia nirotsaka ny ranomasiny dia nandohalika izay ny vavaka dia nisaotra an'i Jesosy. Raha tianao araka izany dia andeha hiaraka hivavaka ny am-piangonana isika amin'ny alarobia. Ka raha mety ianao izany dia eo ampitan'ny fiangonana eo misy pompe izay dia eo tsika no mifanao fotoana amin'ny larobia izao. Tena mety aho izay tena tiako izany.
tonga raha ny ampitson'iny dia nanao fotoana izay nakany amin'ilay hôpitaly izany ilay misy amin'ny vadiny dia nampahiry an'ilay ramatoa teo a dia nivavaka teo izay a dia niasa nametra-tanana dia nandroaka dia voly a vita izay dia lasa nody. Tonga raha ilay alarobia izay nanaovana sisy fotoana izany eo ampita amin'ny fiangonana dia amin'ny roa sasany ihany nanome fotoana azy amin'ny 3 latsakafefany tonga ihany ny amin'ny 3 tsy tonga raha namana teo zany dia tena nalahelo sady nivavaka hoe Jesosy mamindrafo aminy a tsy fantatro zavatra mahazo azy fa dia apetraka eo am-pelantananao Jesosy fa matoa zavatra anankiray tanteraka dia izay zany ny sitraponao fa rehefa tsy tonga izy a dia izay koa zany ny sitraponao fa ianao mahalala izay hevitra hiverana anazy. Dia tany izy tany afaka herinandro izy dia niverina tany an-tokantranonay dia tady atao. Tena faly be tsisy ohatr'izany aho izy fa tena zava-mahagaga no naseho an'i Jesosy fa tena voninahitra ho an'i Jesosy hozy izy. Tamin'ilay valim-bavaka rehetrarehetra izay nomeny antsika hozy izy a dia izao voalohany indrindra dia nytanao izaho ilay tsy tonga tany amin'ny fotoana izay nifanomezantsika tamin'ny larobia hozy izy nahazo apela hozy izy antso avy any amin'ny banky izay efa nametrahako demande efa tsy nivaly nandritra ny fotoana elabe fa tao aorianan'iny fotoana niona-tsika eny hozy izy a dia nitenenan'i Jesosy hoe hoentiko any amin'ny loharanom-bola izay tsy fantatrao ianao ay banky ny loharanom-bola fa voaray ny asa tao amin'ny banky aho tena faly be mihitsy izy tao anatin'izay. Faharoa izy izy a momba ny vadiko izay nivavahana sy nametrahan-tanana hozy izy a dia tao aorianan'izay ihany hozy izy ny harivan'iny ihany a dia nandoha be izy a dia nisy zavatra maitsomaitso anankitelo nivoaka avy tany anatin'ny tany ary dia efa sitrana izy zao a dia efa navoaka ny dokotera izy zao a efa any an-trano izy zao efa tsy any amin'ny hôpitaly intsony misaotra an'i Jesosy. Tena tsapako izy ny fitiavan'Andriamanitra fa tena nandray ahy tokoa Jesosy ary tena vonina hanompo azy a mandra-piala ny fofinaiko. Izany ry havana no fijoroana vavolombelona tiako hampahirizana anao. Ozy ny tenin'Andriamanitra izay nivakiana tamintsika teo teny fikasana io manao hoe fa toy ny ranon'orana sy ny oram-panala milatsaka avy any an-danitra ka tsy miverina any raha tsy efa mahavoto ny tany ary nampaniry sy nampavokatra azy a mba hahatonga vo ho an'ny mpamafy sy anina ho an'ny mpihinana dia ho tahaka izany ho Jesosy a ny teny izay aleoko ny vavako tsy hiverina amiko foana izy raha tsy efa natateraka izay sitrako ary ambinina amin'izay ampandehanako azy. Izany ry havana ny tombontsoa lehibe indrindra omen'Andriamanitra antsika mahatonga foana antsika ampahirizina hoe manontaniana sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainanao na inona mitrango eo amin'ny fiainanao dia aza dino miaino ny feon'Andriamanitra. Ao amin'ny Jaona 9:17 dia mazava ny tenin'Andriamanitra manao hoe fa raha tonga ny fanahin'ny famarinana dia izy nitaridalana anareo amin'ny marina rehetra fa tsy teny ho azy izy fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo ka dia mahiriza sy matanjah fa tahaka an'izany ozy ny teny aleoko ny vavako a tsy miverina amiko foana izy raha tsy efa natanteraka izay na sitrako ary ambinina amin'izay ampandehanako azy ka na ny asanao na ny fivelomanao na ny aretinao na inona mahazo anao a antsoy aho dia ho valiako ianao ny tenin'Andriamanitra ary anehoako zavatra lehibe sy sarim-patarina izay tsy fantatrao. Raiso ny fanahy masina. Amen.